sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra no mampitoetra azy. Jehova anisy raha nanoratra ny firenena izy ity no teraka teo hoy izay mihira sy madia ny loharano rehetra dia ao aminao. Amen. Andriananary masina indrindra. Le micro zany tsisy le Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay, ilay tomponay, ilay sakaizanay. Manome voninahitra anao izay satria mahatsiaro izay fa lehibe tokoa no fitantananao ny fiainana izao firaisan'ny sampana hampatana tanana an'andrano izao dia ny aifisaka izay. Nandritra izay roapolo taona mahery izay ny tananao no ny velo, ny sandrinao no ny avo tsapany fanahinay marina izany. Eny araky ny filaza ny salamo teo tokoa dia ireny tsy teraka, ireo teraka. Eny mbola misy amin'izao joro eto anatrehanao izao no mbola tsy ary tamin'ny fotoana nitsanganana izany fa indro izy ankehitriny joro eto anatrehanao, manome voninahitra anao, mankalaza ny anaranao satria mahatsiaro an'ilay teninao tamin'ny Jeremia mpaminany folobola sy noforonony ianao dia efa fantatro, efa nofidiko. Matsiaro izany izay tonga dia velo hiterananao satria lehibe loatra izany lalana sy hevitra izay heveranao anay izany dia ilay hevitra mitondra fiadanana tokoa fa tsy loza mba hanananay fanantenana ny amin'ny farana. Mankasitraka Jesosy tanteraka tamin'ity androandro ity ny fanateram-bokatra ary farananay amin'izao alahady hariva mpiderana izao araky ny teny mpanao salamo teo hoe ny mpihira sy ny mpadia dia samy mioby fa ianao no loharanonay. Zavatra rehetra dia manana loharano ny mpoirana avokoa ary izay mijorety dia ianao loharano ny mpoirana izao ka mendrika raha izay no ankalaza sy amin'ny voninahitra anao ka dia manatreny fotoana rehetra ianao Jesosy mba ho marina ny teninao hoe eo amin'ny toerana izay ampatsiarovako ny anao, eo no anatonako anareo ary eo hitaniko anareo. Ny andrana izany
fitahinao zany zay mianjanja izany ianao miainona izany zay ka na inona ho tanterahany eto ho fanomezam-boninahitranao Jesosy ny amin'izao andro fanateram-mokatra izao dia aoka mbola koa fampifanainao masina ka tsy hisy telo tsy hisy laza tsy hisy voninahitra afa-tsy ho anao rery any ry Andriamanitra ray sy zanaka amin'ny fanahy masina teranao manome voninahitra anao any ireo olonao masina ny anatrany ny anjely marobe indreto izay mpamononao any mitana ny famon'izy ireny any ka dia raisy fa tena vokatry ny fonay manao hoe masina masina Jehova tompony maro eky ny voninahitany rehetra. Amen. Dia mahazo toerana daholo tompo dia mirary ka mirary tokoa ny firaisan'ny sambana fandravatarina mandrama azahoantsika tsirairay avy erimana vaovao entintsika nay hiasakasaka ny amin'ny asa fampona izay efa nanerahan'i Jesosy antsika araka ny teniny moty ava ianao andraso miondroko fa amin'ny ondroko andraso miondroko voninahitra ho an'Andriamanitra irery any a dia omena ny président amin'ny fitenenana. Letega mampiaro Jesosy a amin'ny takatia mampasikana mampitomany ny voninahitra nalaminjely any tena mampiakoa atsika sabana rehetatra ny kanamana voninahitra Jesosy voalohany dia misaotan'Andriamanitra lehibe isika misaotan'ilay Jesosy Kristy tompo nahafahantsika nana tanteraka ny fankalazana ny vokatry ny firaisan'ny sambana eto amin'ity toerana ity. Eto am-piatoana dia niny izahay ao anatin'ny komiteny fisady fa azo fifanena isika, azo fitahina isika amin'ny aloaloany itya amin'ny fiderahantsika rehetra miaraka manatanteraka izany rotorotom-piterana izany a rotorotom-piterana andiny fahavalo ny androany andiny fahavalo rotorotom-piterana zay ho tanterahantsika ao anatin'ny fotoam-bokatra tahaka izao. Mamela ianareo akam-boalohany raha natanteraka ny fisaorana atopo-tsasady ny fisaorana tahaka ny farimavavany ka tsy lany amanina isaorana satria matotanteraka izao fanatanterana ny asa rehetra izao fanatanterana ty rotorotom-piterana itya dia nisy ny fiara-miasa dia metsika teraka izy izay voatonona aloha ny zavatra rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra mba hosaorantsika sambana azy ireo. Ao anatin'izany ny saorana izy zao izay niarahantsika tamin'ny afamisy ny fefy a izay tariny ranajaona sy ny ekipany a tamin'ny fikamanarantsika daolina fa isaorantsika manona izy amin'ny fiamaranaty. Ao ihany koa ny jiro izay amin'ny afafia isaorantsika manokany rajo rahalarajo tena mampiheman'ny rahalarajo miarahamiasa tamintsika fanavatanana ny jiro. Eo ihany koa i ramse ohatsika hoe ramse président ny vonjony mpampianatra izay manatanteraka ny fikirakirana rehetra ny fanehoana atsary ny tononkira dia koa ny fanaovana ny playback ny hira isaorantsika manokany ramse nentina nanomana izany rehetrarehetra ary fadinitsika rahalahy iarana izay mampita ny vatana amin'ny alalan'ny Facebook ty lanonana ty fety rotorotom-piterana izay ataontsika talohan'ity isaorantsika manokana izy ireo. Ary tsika moa zanaky ny fiangonana araka ny fiteny malagasy hoe ny vodiena ho tsy mandeha aloha koa isaorantsika ny président Lekona izay manatsika eto androany dia tsika tena mampihe président Lekona satria Lekona mampiatsika ireo mitarika Lekona mampiatsika. Eo koa ny tonian'ny fifoazana izay misy ny fifoazana anatantsika misy mpialy any misy fiomana isaorantsika manokana koa izy tena mampihe anazy. Ary mananak'izay tsy ny kely farinebea isaorantsika ny renim-pia ataontsika hoe renim-pia ny zao andro amin'izao dia tony faratonian'ny fiangonana isaorantsika manokana izy anakatamanokana izy zay mahatonga antony azy tia farany vodiana tsy mandeha aloha makataka anao antony any
anaty androany. Fala ny fiangonana miarabany F7 amin'izao fotoam-bokatra izao. Ny F7 moa dia zanaky ny fiangonana, dia fifaliana lehibe ho an'ny fiangonana ny miaraka aminareo atao anatin'ny fiangonana amin'izao famaranam-bokatry ny F7 izao. Ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra andao iorakoraka mafy be tsika fa tsara ilay Jesosy tompontsika. Oe fifaliana lehibe ho an'ny fiangonana izao, mirary soa mandrakariva ho an'ny sampana rehetrarehetra atao anatin'ny fiangonana, na dia misy ray ara tsy atao anatin'ny F7 dia ny zokiolona antom-panahy enjana, dia mirary soa aefa be amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fametrahana ho avo mandrakariva ny voninahitr'Andriamanitra izany. Ary dia ny faniriana ny sampana rehetrarehetra anatanteraka be miray dia mba hisehon'ny voninahitra ho any arivo mamy daholo ny sampana rehetra miaraka amin'izay invitenareo anomana an'izany hiaraka amin'ny sampana ny birao an'ny fiangonana miaraka amin'ny birao an'ny F7 ho vita soa ny tsodrano nomenanareo mandriana mandrakariva fanaovana ny asan'Andriamanitra. Fa ilay Jesosy Kristy tompo izay efa miantso anareo mbola ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Dia ho tahiny Jesosy daholy maefa be présidence ny birao an'ny F7 eo amin'ny fitezana ny reto zanantsika be da be anarivony fa tsy amanjatony mba ho reharehany ny fitandremana tanina nandrano ane ny fijoroan'ny F7 izay ain'ny fiangonana. Makasitraka tioko. Sota tompoko tehaka mafy be raha matotonia ary efa teo ny fiarahantsika miasa fiarahany miasa amin'ny fanatanterana ny be miray makatsitsaka tonia makatsitsaka ny fiangonana manontolo ny amin'izany satria tsapana tokoa fa zanaky ny fiangonana ny sampana sy ny firaisan'ny sampana. Manomboka izao tsika dia hanatanteraka hiditra avy hatrany sika amin'ny rotorotom-piterana izay ho tanterana amin'ity androany ity dia samy manaraka ny fandaminana. Eto am-pamaranana sao dia dinidiniko rehefa mifarana ny fotoanantsika dia misy an'ireo sampana efa mihina fa fantantsika manao ny fandaminana farany manala andreto estrady reto manao ny fandaminana eto zay vao mandeha mody isika mihina fa efa fantantsika daholo zay rehetrarehetra izay. Rotoroto 5:4 any sampana ny sehatra samy tahiny Jesosy daholy andao ary asehony talentantsika tsiraray avy makasitsaka ny zany soky rehetrarehetra amin'ity androany ity ary tsy adiniko eto koa ny misaotra ny za hitazako any ny présidany tazako any manatsika atsika eto ty miaraka amintsika metehaka mafy be zay président za sy ny za zay soky olona atom-panahy enjana andao avy hatrany azy fanantenana no miditra voalohany. Misy an'ilay procession iny atao badikato rehefa miakatra amin'ny sehatra ato sika dia afaka manao avy hatrany manao ny procession tsika sampana eto amin'ny sehatra eto izy dia mandrotsaka atao anatin'ity tsika eto amin'ny akavanana ato dia misy koa ery amin'ny akavia ery. Ny sampana fanantenana faly miaraba ny firaisan'ny sampana mpandranatana andrano miarabantsika ray aman-dreny rehetra miarabantsika sampana rehetrarehetra amin'ity androany ity fotoana hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izao firaisan'ny sampana izao. Ny sampana fanantenana iray amin'ireo ao anatin'ny F7 ny fanantenana akoatra ny fitazana ara-panahy izay ombonantsika rehetrarehetra. Ny mampiavaka azy dia ny sampana fanantenana mitaiza ny mpikambana amin'ny resaka fifadiana amin'ny zava-mahadomelona, fiadiana amin'ny fidorohana zava-mahadomelona, manao ny fanentanana
fitaomana ny olona hiala amin'ny zava-mahadomely izay fantatritsika sy rentsika tsara fa be deaibe ny tanora nyroboka ao anatin'izany fidoroana zava-mahadomelina izany. Izay no anaovanay ny fanetanana ka misy lamako ny sampana fanantenana efa mahazatra antsika dia iombonantsika rehetrarehetra ao anatin'ity lamako ity hoe lamako a sampana mifadoka lamako avereno atambaro ireto hira anankiroa reto a no irain'ny sampana fanantenana. Ny hira voalohany a dia ny hiran'ny sampana fafia mitondra ny lohateny hoe ambarao Jesosy soa. Ny hira faharoa dia ny faharoa dia ny hiran'ny sampana fanantenana ihany amin'ny resaka zava-mahadomelina. Efa eny ambavanareo ilay hira zava-mahadomelina anankiray iny a fa ampitsika anankiray hafa indray izy androany a mitondra ny lohateny hoe ratsy a ny zava-mahadomelina. Aorinan'ny sampana fanantenana moa zany dia ny mpamankalay Madagasikara no hiakatra antsehatra. Nareo zany a vato indray miakatra fanantenana midina vato satria efa avy any amin'ny ilanareo dia afaka mifamadibadika ilay miakatra sy midina fa mifanaraka kely amin'izay fotsiny.
Shani Demisiu Numarube Zaimita Limitumani Lita Difa Mutsenaje Zimahi da Fifalina Fadi Jandu Vanatuku Madeana Kafankiana Ambajau de Sosisu Famanda la Sinitaru Yasini Karasana Kamama Tikiamanadu Iratina Zapazana Bilanawe Nyajanawe Mama Visamiku Fantachawe Kanasawe Amara Tesosisu Joseke shekani fumi Ampayere suavuku Jotsima hachakitsumi Tujulite nimasu Ambarau famizambisi Ifamuze nawasijel Maereza kameteza Tesou banaje Maniti palalani Nuanda manije Mandela nare makani Kutenina manavute Bila nawe Nyaja nawe Mama Kizandibu Fantachawe Kalasawe Amara Tesosisu Bila nawe, Nyaja nawe, Mama Fizandibu Fantachawe, Kalasawe, Amara Tesosisu
anao eo afaka ianao tsara sa tsy tsara ny mideran'ny tompo misy efanoana sady izy zany tsara ny mideran'ny tompo rehefa any an-danitra any tsika za mino fa tsisy latsaka tsika reo na nyray ary ao sa tsy zay sorana be deabe ny sampana fanaitenana mahafinaritra be ny hirany a mino aho fa mahazava be ohatran'ny karatry tsy le président de kônina akory ao mahazava be ohatran'ny karatra ozy izy nitonkira teo voaraintsika tsara zany dia ny tompo mampita hafatra foana taona ny fananganana ny rafo ty fifaliana lehibe ho anay mpamakalay any Madagasikara fivononana voalohany manolotra hira anankiroa aminareo hira voalohany hiran'ny Kateza izy ty tondra ny lohateny hoe inona no omena tsika rehefa nameny ny tompo hoe inona no omena zay titrany hiran'ny Kateza hirany eo rehefa avy eo rehefa nameny Jesosy sika ny sorodalana amin'ity taona ty hoe manangana ny rava dia izao afatra ho antsika ty na ho antsika mpitantana lehibe ho antsika rahalahy zandry zay hiatrika ny taona dia izao aza miala amin'i Jesosy inona no omena ao izy omeo azy le fisalasalana io omeo avy le tsika mianahana io tsika tsy mahay zavatra tsy mahay mitory io atoloren'i Jesosy ny fehany dia izao rehefa naniraka ny tompo araka le afatra tao ambany tamin'ny toriteny tao dia izao izy tsy maniraka dia hoe ndana dia mitady fre fa omeo an'ny tompo ny fonao omeo an'ny tompo ny ayainao rehefa raikitra nefa ny ady ny an-dalana eny tsy voatery tafatsangana dolo ny rava tsy voatery miorina tsara dolo io fa matetika tsika vizana raha-panao trano izy mety enjerana ny briky mety ho fanina mety ho ditsoko ny fasika fa izao misy fotoana hipetrahana dia andiniana hira faharoa ataonay après an'izay hiran'ny Kateza zay dia hoe mangina izy no hiady any amin'ny Isaia ihany Jesosy miteny ao amin'ny soratra masina manao hoe ao anatin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isian'ny herinao ka rehefa mafy ny combat dia aleo mangina fa rehefa ao anatin'ny fahanginana tsika tongo hery ny fiafaran'ny hery dia tsy maintsy mitondra ho any amin'inony fandraisena sora tompoka hira anankiroa natolotra ianareo voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra ireriany
ataontsika mafy be nytehaka ho amin'inona eny ary horaisitsika ny kristianina tanora zandriny a fa sady anatanteraka ny fanatitsika miaraka mety dekona mpiara-miasa izay tolorana ny fisaorana mitafitafy sahady ratsika mitehaka mafy be ary ny kristianina tanora zandriny satra tompoko ohatra izany ny ankizy rehefa midera mahafinaritra be mahita ny mima manao ny hira ny kristianina tanora zandriny a misaotra betsaka araka izy fa manana version hafa indray ny tanora zandriny a hitondrana ny hiranay hoy ny teny fanevan'ny fanantenany F7 hoe na dia tena na maro ary isika dia tena iray misy eo amin'ny 3 arivo eo a nisan'ny sampana ny ao anatin'ny sampana fa rehefa tena jerena dia ireo no atao hoe F7 a fitambaran'ny firaisan'ny sampana isika rehetrarehetra izao izany indrindra no indramanay nyty hiran'ny sampana anankiray ity a dia ny hiran'ny sampana fanantenana mitondra ny lohateny hoe ady amin'ny zava-mahatomelona andaontsika hianatra tononkira tsotra fotsiny a amin'izay tsika mba misy tononkira hoentina amin'izao fotoana izao ny tanora ny tena lasibatry ny zava-mahatomelona tsy ny tanora ihany fa hatramin'ny olon-dehibe misy an'izao ilay tononkira hoe andao hiara entana hiady amin'ny mahatomelona amin'ny toka paraky sigara sorongony avereny hoe zay zavatra teneniko hoe avereny zavatra teneniko hoe andao hiara entana hiady amin'ny mahatomelona amin'ny toka paraky sy sigara rongony ho ataonay tononkira zany fanentanana izany androany a tsika rehetrarehetra hiara hira tsika rehetrarehetra hiara entana hiady amin'ny zava mahatomelona ao arinan'izay a dia anao ny anjara hira anankiray za kristianina tanora zandriny mitondra ny lohateny hoe mbola ho avy misaotra tompoko
Tanura saimitu amsa Daviari yentana Yajamadu melina Amitoka paraki sigara rukuni Daviari yentana Yajamadu melina Tanura saimitu amsa Tanura saimitu amsa Tanura saimitu amsa Efa firitana masay nafantaranao Ani Jesosy zay tomponao sy mpanakanao Lay nampianatra sy nanoroanao Nanamiasoa sy fiainam-bavao Lay ho avy ndraiky ho afialaka anao Efa firitana masay nafantaranao Ani Jesosy zay tomponao sy mpanjakanao Le nampianatra sy nanoranao Nanamesoa sy fiainam-bavao Le ho avy ndraiky ho avy alkanao Mola ho avisé Mola ho avisé Mola ho avisé ho avy alkanao Mola ho avisé Mola ho avisé Mola ho avisé ho avy alkanao Farani teza mulalana tsy nandiananao Nikatsanao raha manjary nyefa mora lefy Nitokisanao mpamaritry Ny mombanao sy ny hoavinao Refindry sy fam tsy relay alkanao Katsambola tara izy ko zao voresinao Kristi Jesosy ho tomponao sy mpanjakanao Le nampianatra sy nanoranao Nanamesoa sy fiainam-bavao Le ho avy ndraiky ho avy alkanao Mola ho avisé Mola ho avisé Mola ho avisé ho avy alkanao Mola ho avisé Mola ho avisé Mola ho avisé ho avy alkanao Wavengalkanao dissocié Wavengalkanao dissocié Wavengalkanao dissocié Dissocié, Mola ho avisé
metsika tiaka mafy be ny sampana tanora kristianina zandony a mahafinaritra sa tsy mahafinaritra andray ny tabitsika zao a dia aorianany tabita ny sampana lehilahy kristianina tsara ny tompo isan'andro isan'andro atsangano hoe ny tanana zay te hiditra any an-danitra ndray androany sotra tompoko ampidino ary nisy tantara ohatr'izao a tany an-danitra no niseho ny tantara dia misy olona be da be milahatra eo dia hoy izy ny anjely hoe raha te ho tafiditra izy nareo dia mila mahira-pivavahana mila mahinona dia mila mahira-pivavahana misy ny anaranao dia tonga teo zany a tojo isany tonga teo dia teo tojo dia nieritreritra izy hoe inona raha hira-pivavahana misy tojo dia niteny izy hoe mahita ao izy raha tojo ady mafy ao dia zao no tsaroko ao anany toy any dia afa-tsika mafy be tojo fa tafiditra ny lanitra izy avy eo indray a tonga teo indray mamiratra iza inona raha hira-pivavahana misy mamiratra zany nitady izy nitady fa tsy nahita avy eo izy nahita hoe ny eo anilanao ray matsaray tiako itoerana mandrakizay asambarana trano amamina tsy olany mamiratra foana tiafatsika mafy be mamiratra ary iran'iza moa zany sampana zany tiaka mafy be ho any sampana katezary avy eo indray a tonga teo indray Jean-Kely iza inona raha nira misy Jean-Kely ra-pivavahana misy Jean-Kely zany nieritreritra teo izy ozy amin'izay izy hoe Jean-Kely fa ny Andriamanitro ngeza be Jean-Kely fa ny Andriamanitro ngeza tiafatsika mafy be Jean-Kely tonga teo indray a imino a dia ifaly a dia ioby iza mino a dia faly a dia ioby inona ry ra-pivavahana misy an'izany nieritreritra teo izy avy ary mino ifaly sy ioby avy tiakatsika mafy be ry zareo ary avy eo indray a tonga teo indray iaina iza inona ry ra-pivavahana misy iaina nieritreritra teo izy fitiavana tony an'ilay Jesosy ahoana ny toy any fitiavana manolotrany tiaka mafy be ho any fa tafiditra any an-danitra ary izy tonga teo amin'izay ary amin'ny farany a Ananiasy sy Safira iza tsara inona misy iran'izany misy an'izany ve ahoana le hira mate Ananiasy fa ny Ananiasy sy Safira tompoko a tsy tafiditra ao an-dandry Ananiasy sy Safira satria naninona ao anaty tonkira ny afatra tiaka mafy be ao ny sampana sy TKVM Ananiasy sy Safira hira atao ihany zay be fa tsy miraky zany mandeha voalohany vetivety aloha vetivety a vetivety kely a zafady tompoko minambarana very daholo a dia tsy miraky aloha zany mandeha voalohany dia avy eo mandeha ny Ananiasy sy Safira ao a tsy miraky misy mitely Ananiasy sy Safira zany tompoko a ao ary
ka tsy mba miraika tsy mba taitra tsy miraika velombolo ka tsy mba manay saisai tsy manay tsara tompo ka tsy mba mivena tsy sorena tsy mivena tompotsika mamonjy atrany tapotraka eto atany tsikitsiky mamelo ny tava fomazava narava fa ny tompo jesosy no mibaiko kikakika tsy mitsaikotsaiko fo miperaka tsy mba mijaly zarizary sy mijaly tsy mba letriky ny fahoriana tsy mba trotraky ny akivina Belumbulu kazimba manai sai sai si manai saratupu kazimba mivena si surena si mivena tuputika mamunzi ashani tapu chaka yetu atani sikiziki mameno litava fumazava narandava nani tumpu sesos numibaki Kika simiza kuzaku Fumibeba katimba mitali Fali fali silitali Timarechi kini faurina Timachucha kini akivina Lekana vety zao no mazafady.
Saorantsika ny tabita tehaka mafy be tsika. Metsika ny eselikaty dia aorian'ny eselikaty ny sampana katezondray. Valy miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny sampana SL4 ary fifaliana lehibe ho anay ihany koa ny mandray anjara amin'izao rodorotom-piderana miaraka amin'ny F7 izao dia inona fa tena ao anatin'ny firaisana tanteraka tsika rehetrarehetra ao anatin'izao rodorotom-piderana izao. Le tena firaisana ny tena mahafinaritra. Dao tsika tehaka asitsika tehaka iraisana mahafinaritra raha ny hoe ataontsika tehaka anankiray. Ataontsika miaraka tsara le ray. Tehaka ray. Tehaka ray. Tehaka roa. Tehaka roa. Tehaka telo. Sotra tompoko. Ny hira ho andraisanay anjara eto dia ny hira ny CFF dia ny hira ny SL4 ny anankiray. Ny hira ny CFF zay ho ataona eto dia mitondra ny lohateny hoe ny zavadrehetra. Tena maharesy lahatra anay io hira io satria ao anatin'le taonan'ny fananganantsika dia le hoe vatolampy fanorenana dia faly zay mihira n'izany hira hoe ny zavadrehetra zany. Ary ny hiranay aorianan'izay dia mitaonantsika hoe mpianatra Jesosy daholo tsika dia ny mpianatra rehefa niresaka tamin'i Jesosy hoe rovina ny farany petabe ny fanontaniana dia ho avy ilay mpamitaka ho ny tompo dia mampitandrina antsika le hira faharoa hoe ny mpianatra SL4 ny zavadrehetra ny mpianatra. Tapaka on'le clavier azafady.
Atungavane tamzao Vafitaka Jesu Sinapitanjina Uave Vambitaka Ilazama Isaunu Jesu Sinapitanjina Vafitaka Jesu Sinapitanjina Uave Milani chahaisa Idehulevuna Nikitana Irana kahaifa Ranani fianana Nitanisi Milani chahaisa Idehulevuna Nikitana Irana kahaifa Ranani fianana Uame Upadilai Amitaka Ilazawe Isaunu Tesosi Tanze Musau Wafitaka Hazeso Sinapitanjina Uame Upadilai Amitaka Ilazawe Isaunu Tesosi Tanze Musau Wafitaka Hazeso Sinapitanjina Isikizao Tarana kahamarana Tofiana na toye Tamse musao Wafitaka Hazeso Sinapitanjina Isikizao Tarana kahamarana Tofiana na toye Tamse musao Wafitaka Hazeso Sinapitanjina Uave Upadilai Amitaka Ilazawe Isaunu Tesosi Tanze Musau Vafitaka Hazeso Sinapitanjina Uave Upadilai Amitaka Ilazawe Isaunu Tesosi Tanze Musau Vafitaka Hazeso Sinapitanjina Ny SL4 ny niarantsika teo mentsika tiaka mafy be izy. Zao dia ny tanora zokiny. Aorianan'ny tanora zokiny dia ny sampana vondrom-pampianatra. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra an'izao androm-bokatry ny firaisan'ny sampana ampandrina tanànan-drano zao ny Katezo. Anao rodorodo-piderana moa nataontsika eto. Andao atsika ideran'i Jesosy orakoraka ndray mandeha sady mitsangana amin'ny manangan-tanana. Orakoraka ho an'i Jesosy. Orakoraka ho an'i Jesosy mitsangana. Orakoraka ho an'i Jesosy farany. Eny ary. Izay sampana Katezo amin'ny tapabolana androany dia mankalaza koa ny anjara vokatra anay eto amin'ny fitandremana tanànan-drano.
zany hoe ny 23 février dia manantena antsika rehetra koa zay hanotrina anay amin'io fotoana io ao anatin'ny fiderana izay ho tanterahana ny 23 février ariva amin'ny ora tahaka an'izao ihany. Ny anjara hira izay hoentinay ao anatin'ny fiderana androany dia ny hira mim mitondra ny lohateny hoe maniry anao, ary ao aorianan'izay dia ny hiran'ny katezoa miteranao. Dia manentana antsika rehetrarehetra hietsika satria ny tompo mampianatra antsika foana hoe midera amin'ny navy mo midera amin'ny hira, amin'ny dia, amin'ny amponga tapaka, amin'ny zava-maneno tendrena rehetra entsika hiterana an'Andriamanitra daholo izany. Katezo miranirany mim maniry anao. Ao ve tsika mandrapa-pikarakara an'ilay tononkira dia ndao tsika ara aloha hiara hiteran'i Jesosy. Lamako! Alao ataontsika miteny fa tsy mitehaka. Tia Jesosy. Ao Lamako! Tia Jesosy. Lamako! Avereno! Tia! Avereno! Atambaro? Miteranao vonina, tsy maninona raha niran'ny katezoa raha vonina voalohany. Ravuna itumba kuichinjo simanana yaya msavatra tao falele funa saimanana nao ramisisi meti nyangavya vela ejenya ravuna itumba kuichinjo simanana yaya msavatra tao falele funa saimanana nao ramisisi meti nyangavya vela Itera nawe Sakamidua militana nao Sachizana kao tukuwezana kao Itera nawe Sakamidua militana nao Sachizana kao tukuwezana kao Sachifanta chai fayanao simanari Mampiseo fitiava manai sanat Chachikeriza sana kao Kadera si Lazari ubi wanao Sachifanta chai fayanao simanari Mampiseo fitiava manai sanat Chachikeriza sana kao Kadera si Lazari ubi wanao
Sakamilu amini tananau, kadera si Lazari ubiwanau, kadera si Lazari ubiwanau, kadera si Lazari ubiwanau. Yanaulu
Asy tapatapa mafy eo ankady azo. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Anontany aho hoe inona moa ny andro amin'ny zomary reto? Mody tsy mahafantatra daholo. Saint Valentin amin'ny zomary fa aza mody mitapy eo ny fotoana raha zao amin'izao efa masaka mihitsy, ho akary tsika dia ampiaraka ary dia atao mamy be ny ary dia atao mamy be ny atsy. Ny sasany ary zao ny akanjo efa voavidy. Zany ny fotoanantsika miaraka amin'ilay olo tiantsika. Fa izay ilay fitiavan'iny olona iny. Fa misy olona anankiray tiantsika izy fonontsika mbola tsy ary tiantsika izy androany dia mbola tiantsika izy mandrakizay. Jesosy zay. Dia io Jesosy iny efa manome fotoanantsika foana. Zay mbola miandry anao ato foana zanako fa tongavy ianao dia isan-kalahady zany misy fotoana amin'ny Jesosy ato am-piangonana. Androany zao ilay fotoanantsika dia ireo tsika menakavy dia amin'ny heriny koa mbola fotoana miaraka amin'ny Jesosy. Ny iranay voalohany ny fotoanantsika. Araka ny teneniko teo hoe be fitiavana be io olona anankiray io. Mbola tsy nisy ianao dia efa nitiavany tamin'ny fony manontolo dia nanomezany ny ainy. Misy ianao zao matoa ianao mbola eto androany, mbola salama tsara dia noho ny fitiavany olona anankiray io. Ary matoa ianao ratrizay mbola ho tratra antitra dia noho ny fitiavany io anankiray io. Ka zany ny mpanjakanay zany. Jesosy ny mpanjakanay. Iza hoe mpanjaka? Za manontany hoe iza mpanjaka dia tsika mamaly hoe Jesosy ny mpanjaka. Iza mpanjaka? Zay ny iranay faharoa. Iran'ny SL4 izy io no ataonay. Sotra tompoko.
Sika rehetraizao dia hiaraka hira hoe Sono panja ny fonao asandrato intera tsy ato fa sono panja nanenanitrado miara mankalaza hoe sono panja satana efa resaka dia ankalazao fa sono panja ivonina itrasinteraka sandratra tenikiny asoavanao iza tontolo izao ny vitay nasina soavanao apoana sono panja izy nombia afakizaka izao miterana sika rehetraizao dia hiaraka hira hoe sono panja ny fonao asandrato intera tsy ato fa sono panja Nao mba metsika tehaka mafy be aloha ny vondron'ny mpampianatra taovy mafy be mihitsy ny tehaka ho amin'ny vondron'ny mpampianatra misaotra tompoko misaotra tompoko misaotra tompoko mba hianandranay tehaka moramora aloha tsika mba inona hoe manao azy zany tehaka moramora zany ta hoe ny tehaka moramora ho atsika tehaka moramora lefa sy hoe ny tehaka moramora ataovy ny tehaka manaka-danitra ary ataovy mafy be ny tehaka manaka-danitra eny tompoko ny STKVM no tonga etonay androany ao anatin'izao vokatry ny F7 zao STKVM anatin'ny F7 dia miaraka amintsika mbay amin'ny teora sy fotoana ity STKVM mba manentana kely fotsiny ao anatin'izay fotoana izao andalovana anatin'ny sampana marobe anatin'ny sampana any mbola misy sampana antsika any mbola misotro mbola mifoka sikara tena afatra manokana androany voarainay tamina ray aman-dreny anankiray tao aminay tao hoe raha mety ny bebaony zay mbola mifoka sy zay mbola misotro ialano zava-mahadomelona zay tena afatra zay rehefa tena tsy afaka ao izy ony dia anaovana asan'Andriamanitra ianao zay ny afatra manokana androany dia mahereza matanjaha hira anankiroa no ataon'ny STKVM dia ny hirany fefy miakina aminao zay ny ray voalohany saotra tompoko dia ny hira anankiray faharoa Jesosy ny anay an'ny STKVM dia mahereza matanjaha fa tsara ny miakina amin'Andriamanitra
Jesosy ny anay moderanay, Jesosy ny anay nobinay, Jesosy ny anay mahasangatray, Jesosy ny anay mandraky izay, Jesosy zao no mendriky ho teraina, ny devoly ratsy ny alamaina, Jesosy zao no mendriky ahobina, Lucifera ratsy fanarina. Mandiany anao ry devoly, zay efa tsy anao intsony, Jesosy mampitony eno azandratray ambony, Jesosy ny anay nobinay, Jesosy ny anay mahasangatray, Jesosy ny anay mandraky izay. Jesosy ny anay moderanay, Jesosy ny anay nobinay, Jesosy ny anay mahasangatray, Jesosy ny anay mandraky izay, Jesosy zao no mendriky ho teraina, ny devoly ratsy mialamaina, Jesosy zao no mendriky ahobina, Lucifera ratsy fanarina. Mandiany anao ry satana, ny lasa ratsy na efa nialana, Jesosy fanamperane izy anterane, Jesosy ny anay moderanay, Jesosy ny anay nobinay, Jesosy ny anay mahasangatray, Jesosy ny anay mandraky izay. Fa eo ianao ry Lucifera, ny sezanao dia rava sy ny anjera, Jesosy nanolo tena nahazo fandresena, Jesosy ny anay moderanay, Jesosy ny anay nobinay, Jesosy ny anay mahasangatray, Jesosy ny anay mandraky izay. Misaotra n'Andriamanitra lehibe noho ny fitiavany ahafahantsika mamarana n'izao fotoam-bokatra ny sapana efisato zao firaisan'ny sapana. Ny zavatra anankiray manaitra ny fo dia ity ramaly zao nisy fifampiaraban'ny mpiandry feno taty ambony feno tahoany hatrany amin'ny farany ambany feno. Eto koa ao anatin'izao firaisan'ny tanora zao tena vahoaka be dia be tsika no manatrika eto amin'ity toerana ity. Rodorodi-piderana fa lasa ny saiko hoe raha ireo vahoaka marobe ireo no iaraka irodorodo hanangana ny rava hanorona eto an'izao FPV amin'izao ary manerina ny Madagasikara dia za mino fa hisy fiovana goavana eto amin'ny tany sy ny firenena. Andehantsika hiaraka entana anatanteraka ilay tenin'ny soratra masina ao ny Isaia 40 ny andino voalohany ny andino faharoa manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao
ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Ry tanorany FPVM, ry tanorany FPVM, ry sapana rehetra ato amin'ity tanorany FPVM itya mba ho tanterahantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indrony izy namanarina ny tany fa aminao kosa ny ompisahany mazava. Tehaka mafy dia mafy ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Hira adiniko tsy le tononkira. Ny hira anankiray voalohany dia hira ny afafia o mitsangana. Ary ao aorianan'izay hira ny afafia o mitsangana izay, reto namako reto ny araka hanonina azy. Inona moa le hira ny lampy izay raintsika? Tsy misy atakaloko anao. Tsy misy atakalontsika an' Jesosy. Mandalo zao fiainana izao, miserana zao fiainana izao, apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana, aza misy atakalo amin'i Jesosy raha te ho tafita eo anivon'ity fiainana ity ianao.
Isaorantsika ny afafia tao anatin'izay raha mahafinaritra zay. Teka mafy be tsika ho an'ny afafia. Saotra tompoko, eny azy. Miangavy antsika mba hatratra amin'ny farany
fa ao aorianan'ny fefy dia anankitelo sisa, mbola ho avy eo ny Gaetam, mbola ho avy eo ny Lampy, ary mbola ho avy eo ihany koa amarana azy ny CFF. Tiaka mafy betsika ho an'ireo anankitelo faran'ireo ao aorianan'ny fefy. Saotra tompoko, eny azy. Ny fefy androany dia nolotra hira anankiroa, izay ny anankiray dia ny hiran'ny vondron'ny mpampianatra ary ny anankiray hiran'ny fefy. Saotra tompoko. Ny vondron'ny mpampianatra manana hira tsara be dia be, dia rehefa nomeny zareo ny hira, nomeny zareo ny hira, sahirana izay ny safidy hoe inona ary no atao. Rehefa ny safidy izay omaly voatapa-kevitra hoe ity no ataonay. Tehaka be ho an'ny vondron'ny mpampianatra amin'ilay hoe Jesosy tompon-daka, Jesosy tompon-daka. Zay ny hira vondron'ny mpampianatra ho ataon'ny fefy. Ao aorianan'izay ny hira vonona ve izato ianao. Tianenana antsika foana ao anatin'izao firaisan'ny sampana izao, indrindra ho antsika sampana rehetra ato anatin'ny fitandremana taninanandrano, mba samy azoto amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny asa rehetra, indrindra hiatrika an'izany atao hoe be miray izany tsika. Mila fanomanam-panahy be dia be zany, mila vavaka be dia be zany, ary mila tsika mifanohana ao anatin'izao fanateram-bokatra izao. Dia za mino fa hisy akony lehibe any anatin'ny firaisan-kina sy ny firaisan-po antsika sampana. Izao fanateram-bokatra izao dia ahita vokatra be dia be tsika amin'ny be miray 520 sy 20. Ndawary fefy Jesosy tompon-daka ao aorianan'izay vonona ve zato ianao.
rehetra tafakatra ty amin'ny 4e étage tehaka mafy be ho an'i Jesosy sika. Andeha ary ataontsika ny 9 faharoa sy ny fahatelo amin'iny voromahery mpanjakany ala iny. Voromahery mpanjakany ala, voromahery mpanjakany ala. Tena na hoe atsangano ny tanana vy, ataovy eo amin'ny soroky ny namana, dia tsofy rano izy e. Ho tahin'Andriamanitra ianao hoe ahatratra ny 20 taona manaraka indray dia mba hahery. Voromahery mpanjakany ala, voromahery mpanjakany ala. Tena na hoe atsangano ny tanana roa dia te afony Tompo Jesosy, dia te afony Tompo Jesosy. Tehaka mafy be ho an'i Jesosy ary tsika eo. Androany izahay dia faly be mihitsy ihirany katezo. Dia ny hira lohateny dia hoe akaiky ahy. Ataovy akaikitsika foana Jesosy, fa na mafy sy manonja ny alon-drano izay ale dia tsy ho kivy aho fa manana anao Jesosy. Na rivotra amin'ny fofo na oram-batravatra tsy ampihemitra tsy hanaraka anao. Ny foko tsy irone, ninona idony, hitempo ilay fitiavako anao. Ny saiko dia hifantoko aminao ry Jesosy Tompo, anaiky zato fitondranao. Akaiky ahy tokoa Jesosy ilay fitiavanao. Ary ny faharoa dia ny hira ny Gaëtan manao hoe ompiaino mpankatoa. Dia Gaëtan anareo ny sehatra. Mbola misy micro tsy mandeha. Un, deux. Ny lehilahy zavaty, ny lehilahy. Misy teto zao? Aramikely zavaty. Manunzanya lujandu saya lenda ciukida pamananana Arifu jami fufu na ura macha vacha champie mucha anarakana Mafisi manunzanya lujandu saya lenda ciukida pamananana Arifu jami fufu na ura baca ciambie mucha anarakana Ifuku tiruna nindu na iduna Itempula fitiava kwana Nisaiku
aminao ry Jeso tompo anaiky izany fitondrana satria akaiky ahy kokoa Jeso ilay fitiavana mifokotsirona ninoningona idona itiampilay fitiavako anao isaiko de ifantoka aminao ry Jeso tompo anaiky zato fitondrana satria akaiky ahy kokoa Jeso ilay fitiavana Panentsika pandrafitsy okina pamananana Yesus nilatsa tsy aoko na ovina fa satria efa tiana Ekeko fanamaro ireo panentsika pandrafitsy okina pamananana Yesus nilatsa tsy aoko Vina passagia e fatiana ifukutsiruna ninuninguna iduna itempo ilay fitiavako anao isaiko de ifantoka aminao ry Jeso tompo anaiky zato fitondrana satria akaiky ahy kokoa Jeso ilay fitiavana Ifukutsiruna ninuninguna iduna itempo ilay fitiavako anao isaiko de ifantoka aminao ry Jeso tompo anaiky zato fitondrana satria akaiky ahy kokoa Jeso ilay fitiavana akaiky ahy kokoa Jeso ilay fitiavana akaiky ahy kokoa Jeso ilay fitiavana fitiavana Voilà zapa, voilà tsy azo atao, de tsy azo atao ny manompotompo roa ary tsy mety ihany koa mitoky olona sy arena ao am-po nekenao fa ny tomponao dia ny ray andriamanitra tsy toa kanefa ianao de mbola sai
Mbola say mandravy azy amin'ny fombanao tokoa dia very ihany ny antanao zao menina anaorinan asa manapavy ny fonao ianafa mahedo ihany ny feo ambarany Piaino pankatoka mampiatrizay voalazany Jeso sy ho tanterahinao Voalaza fa tonga tety ilay Jesosy zanak'Andriamanitra amonjy ireo izay nani sy anasitrana ry anarina ny lavo kanefa ianao dia mbola say manilikilika ny famonjenomeny ka dia tsy mino sy mandany ny ansoanso say ataony omenomeny oemony etati nietanao sauritujas asa manapavy ny fonao ianafa mahedo ihany ny feo ambarany piaino pankatoka mampiatrizay voalazany Jeso sy ho tanterahina Voalaza fa fitiavana no fitaovana fiadiana tsara indrindra ny namana ny havana mba izarao sy ilazao hahay amindra tandremo sao ianao indray no mivona ka mandeha mamalankira ka ianao ilay mahay no mivarina matsamsitsamsira ianao ande fanasina fanaza sao tontolo izao asa manapavy ny fonao ianafa mahedo ihany ny feo ambarany piaino pankatoka mampiatrizay voalazany Jeso sy ho tamperahina dia mentsika teka mafy be ny sampanagaetama atao anatin'izay hira anankiroa izay dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izahay sampanalampy dia mariabantsika efsatana firaisan'ny sampana koa na tsatsa izao vokatra izao miaraba koa ny barao maharitra izay tarihan'ny tony mivady dia miarabantsika barao ny efsaty namana hira anankiroa ny hira ataon'ny sampana lampy toy ny sampana rehetra hiran'ny sampana lampy ny voalohany tolotsoanao hira fanolorantena anankiray anorantenantsika ho an'i Jesosy ny hira faharoa dia hiran'ny sampana Tabita Nemia mitondra ny lohateny hoe famaninina izay hira efa haitsika iarahantsika mihira ao anatin'izay vita ny hiran'ny sampana lampy dia mbola miakatra eto koa ny koraly lafoibe dia manentana antsika aharitra hatramin'ny farany
Iran'ny sampana lampy tolotro anao dia manaraka iran'ny sampana tabita fa maninona ianao. Mandrapiakatry ny sampana lampy dia andeha anao lamakely tsika injamintsika kely ny lamako ny fefy rehefa hoe lamako dia izao tsy maintsy midera mandrapatafiakatra ny ankizin'ny sampana lampy. Ao ary lamako zaho tsy maintsy midera, lamako zaho tsy maintsy avereno, zaho tsy maintsy midera, tsy mody midera fa tena atambaro dera. Lamako zaho tsy maintsy midera, lamako zaho tsy maintsy avereno, zaho tsy maintsy midera, tsy mody midera fa tena atambaro dera. Farany dia tafiakatra ny sampana lampy. Lamako zaho tsy maintsy midera, lamako zaho tsy maintsy midera, lamako zaho tsy maintsy midera, avereno zaho tsy maintsy midera, tsy mody midera fa tena dera. Atambaro dera, atambaro dera. Iran'ny sampana lampy tolotro anao dia iran'ny sampana tabitanemia fa maninona ray sika mitehaka mafy zay io voninahitsy Jesosy sotra tompoko. Jesus,
arahantsika tiako zany irany tabitany amia zany. Vanetsika miadresy efa vitany mosesy sika tsy mahay tsy mandresy. Alleluia. Jesosy tompo ô, Jesosy tompo ô, indreto ny tiro sandrinao e. Jesosy tompo ô, Jesosy tompo ô, jereo famiangavy ny talao. Maninna yanao manamapikuti mangaka milay tumpusua manatena vayanao vaiasa mireti ureti si vaiyanao angakangana yanao resunia pinyanao denifira na sintaibuli vairemu eri si basi tufirana andisareu defuli. Maninna yanao manamapikuti mangaka milay tumpusua manatena vayanao vaiasa mireti ureti vaiyanao angakangana yanao resunia pinyanao denifira na sintaibuli vaireu eri si basi tufirana andisareu defuli. Oh, raikte Ati mahasenao miady tazony mafidia pinyana mahere zaupandesa isika tsimbavu ramiaraka milay pananjesu fanayezano iakatanayezano tsimeno isika tsimiotonary fanetsika miadresy efa vitany mosesy isika tsy mahay tsy mandresy. Alleluia. Jesosy tompo ô, Jesosy tompo ô, indreto ipino zandrinao e. Jesosy tompo ô, Jesosy tompo ô, jereu famiangavy ny talao. Ka mafibetsika ho an'ny lampy izay avy navitany anjarany amin'izao famarana mibokatry ny F7 zao. Mba angatahako amintsika rehetra hoe zay mahay hoe ahoana moa ny teny fanevan'ny F7 e. Isa roa telo miaraka amin'ny tenitsika rehetra hoe isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Zay le izy. Andao tao mafy ary isa roa telo isika na dia iray aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Na dia maro aza isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Zay tanareo zany fa mahay an'le izy nareo mahafinaritra.
Ny CFF mamarana azy anao veloma zany ty famarana mbokatry ny F7 ty ny amarananay azy dia niranay hoe andro soa aorianan'izay dia niran'ny Gaëtan mano endraminay le hoe tsy misy asoloko anao fa andro soa fiainatsika rehefa tsy solotsika ninnininy Jesosy sa tsy zany raha miariny zany dia tehaka mafy betsika rehetra dia hoy ny tenin'ny tompo anatanteraka an'izay hoe na dia maro azy tsika dia tena irano amin'ny tompo izy ilay mampiray atsika raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia inona ny toyiny angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany tehaka mafy be zay mino an'izany sotra tompoko zay zany nitsodrano amaranana azy zay nataony ny CFF teto androany niaraka tamin'ireo sampana be dia be reo raha miray amiko ianareo ny tompo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany ka izao inona le tenin'Andriamanitra mitoetra ao aminao zay raha miray aminy ianao ka mitoetra ao aminao ny teniny dia angatao zay tianao na inona fa ho azonao zany dia ataovy ao an-tsainao inona moa zany ny tenin'Andriamanitra hoentiko mangataka fa miray amin'ny tompo ahako ary izy amiko dia ho azoko zay rehetra angatahako aminy aorianan'izay zay dia angatahantsika pasteur Georgette mamarina ny fotoana président ny F7 mano fisaorana ho antsika rehetra ary dia tapitra zany ny famarana mbokatra an'izao F7 zao tamin'ity taona 2020 sy 2020 tratra ny taona manaraka indray ain'Andriamanitra sika rehetra tompoko andro soa an'ny CFF tsisy asoloko anao an'ny Gaëtan zay ny amarana ny CFF azy
amin'ny valora ny telefonako nanomboana azy teo tamin'ny 5 oritsika nanomboka 20h00. Sotan'i Jesosy Kristy tompontsika makalaza nitera azy manjakariva tamin'ity toerana ity makasitraka atsika rehetra tonga nanotrina makasitraka ny sampana rehetra maneho ny fisaorana eram-po eran-tsaina ny sampana rehetra azy dia mino sy manatenitsika fa samy azo ny sosiny tsara indray amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy tompo. Eto dia any amin'ny Bemiray any tsika amin'ny aliny Bemiray tsika na ny Zomalia na ny Sabotsy alina isy ny fiterana lehibe makotsika andray tsika mifankahita manatanteraka izany fiterana izany. Makasitraka tompolahy makatelona tompoko vavy amarana ny fotoana avetsany Pasteur Josety avy eo amin'ny vonjy mpampianatra. Endriavana dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika na vita izay fotoana izay, misaotra anareo izay naharitra ihany koa, misaotra antsika rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Nefa na izany ara maiky ireny olona ireny mbola andeha hianatra raha-pitso tsy dia hoe tsy hovonjeny izy tsika hovonjena daholo fa mangataka amin'Andriamanitra tsika mba hiaraka amin'ny foana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay teny neva teo hoe isika na iray aza, isika na maro aza dia iray ihany ao amin'ny tompo. Dia Jesosy Kristy koa ao amin'ny Jaona 7:20 ao dia miteny hoe mba ho iray izy rehetra mantsiny iray dia tahaka antsika. Itsangantsika amarana amin'ny fotoana ataontsika ny hira 731 enganeka ombanao Jesosy andininy voalohany alohan'ny vavaka sy ny tsodrano dia ny andininy fahatelo raha mitolona sarotra no ataontsika aoriana ny tsodrano. Tsara ny fankalazana ny fetim-bokatry ny F7 androany. Tsy vitanay olombelona izany fa ny fitantananao, ny fiarovanao ary ny bitsika avy aminao fanamasina. Dia ilainao Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina tokoa izay niaraka taminay teto. Ankasitrao izay kely vita teto Jesosy fa ho voninahitry ny anaranao rery any. Anomboka herinandro vaovao indray izay amin'izao anio izao. Ianao ny tantana ny fiainanay tsirairay avy. Ianao ny hiaro anay amin'ny loza rehetra raha ody izay androany amin'izao arivo izao. Ary ianao koa no mbola hanome anay fifaliana fanamasinao, hitaridalana anay, hampahery anay, hampafantatra ny lalana tokony izoranay. Maro tianay angatahana Jesosy kanefa ianao nefa niteny fa na dia tsy mangataka akory azy ianareo dia fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Rainay izay ny an-danitro momba anay ary manatrea anay ary aza mamelana irery ety amin'ity tany fandalovany ity. Maro ny marary Jesosy maro ny kivy eto amin'ity tany ity kanefa rehefa miaraka aminao dia mahery mandrakariva ary manana lalana ianao hitantanana ny fiainanay. Iraisanay fosaina ilay tsara indrindra mivavaka nampianarinao manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakana atao aneny sitraponao ety atahotahaka ny eny an-danitra meo anay izy anasanay ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay melaka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahanay milatsy fanao fanjakana sy hery ary voninahitra mandrakizay. Raisiny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy ny Tompo, aza matahotra, aza mierikerika foana fa za Jehovah-Andriamanitra no mitantana anao amin'ny tanaka havanan'ny fahamarinako. Ary hoy izy hoe
tsy misy mahay mandrombaka izay eo ampelantanako ka ombanao tokoa ny Jesosy mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra zany hitantana anareo ombanareo mandrakariva. Amen. Gaitaman lampian sefefa manentana antsika dia miara-vity dia miara-miala vetivetika tsika mankasitraka tompoko lahy mankatelona tompoko vavy saotra indrindra tompoko mba samy mantefa solotena avy isika sampana andamina njeto estrady izy eto saotra tompoko